mahakasika ny voan'ny fahasalamana anisan'ny mahatonga fahafatesana betsaka ho an'ny mponina indrindra eto Madagasikara ny aretin'ny taovam-pandevona-kanina. Azo atao anefa ny misoroka azy ity izany indrindra no anampahafantarina manam-pahaizana Australiana iray atao anatin'ny famelabelaran-kevitra izay nataony miaraka tamina mpitsabo avy ny toerana. Mandalo eto Madagasikara ny profesora Barry Marshall teratany Australiana izay nahazo ny prix Nobel mikasika ny siansa ny taona 2010. Mandray anjara ao anatin'ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretin'ny fandevona-kanina na ny gastro-intestinal izay karakarain'ny association médico-chirurgicale de gastro-entérologie de Madagascar na ny AGEN totosaina etsy amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza nanomboka androany ny tenany. We know how to treat it and we can cure the bacteria and eradicate it. Mpitsabo manam-pahaizana 5 mikasika ny aretin'ny taovam-pandevona-kanina no mandray anjara ny famelabelaran-kevitra. Fanamby apetraka ao anatin'ny roa andro isiany mihetsika ny ampihenana ny tahampahafatesana vokatry ny aretin'ny taovam-pandevona-kanina. Nijerena manokana tamin'ity dinika ity momba ny Helicobacter pylori sy ny schistosomiase na ny bilharziose. Manampetsaka ny Madagasikara miady amin'ny aretin'ny fandevona-kanina ny fikambanana Association Australienne Doctor for Africa. Amin'izao fotoana izao dia tafakatra hatrany amin'ny $1 no fanampiana entin'ity fikambanana ity.